Nifanindran-dalana tamin'izay ihany koa ny fitokonana nataon'ireo mpirakidraharaha zany hoe nikatso tanteraka zany ny raha-pitsarana teto Madagasikara nanomboka androany toy amin'ny rahampitso ho azy reto indray dia tsy hiato izay hetsika izay raha tsy mahazo valiny mahafapo avy amin'ny tompon'andraikitra ny mpirakidraharaha toy izao indray ny votoatin'izay fitokonan'izay. Tsy maintsy totosatra amin'ny farany ny fangatahana tao vao hijanona izahay ho ireo mpirakidraharaha androany tetsy Anosy. Natomboka izy ireo androany ihany koa ny fitokonana izay nataon'izy ireo. Fitokonana izay tsy farana moa raha tsy mivaly ny fangatahana nataon'izy ireo. Ireto mpirakidraharaha ireto dia mitaky ny androtana ny tambinasan'izy ireo ho 3 hetsy ariary isam-bolana raha ohatra ka 2 hetsy ariary izany amin'izao fotoana izao. Efa 100 isan-jato izay raha ny antso azonay amin'ny faritany efa manidy daholo ny faritany amin'izao ary niarana nidy daholo zany eran'ny Madagasikara sady tsy nametrafetra zahay no tsy nanisy service minimum ihany koa. Efa nisy négociation ihany omaly alina nampiantso anay ny staff-ny ministera fa tsy dia nahafapo anay loatra ny valiteny izay amahana ny olana tao aminay dia izay no mahatonga anay miroso hatrany miroso foana amin'ny fitokonana izay ataonay. Mikatso tanteraka moa ny raha-pitsarana rehefa tsy miasa ny mpirakidraharaha raha ny fanazavana azo hatrany. Maniry ny vahan'ny olana aingana moa ireto mpirakidraharaha mba tsy ho lasa takalonaina ireo olona marobe manandraharaha eny anivon'ny fitsarana.